Anisan'ny antony voalaza fa mampiaina ny vokatra herinaratra mivoaka avy any amin'ny tompom-pamokarana herinaratra ao an-dekaleka ny tsy fahampiany rano ao amin'ny renirano vohatra. Ity renirano ity no mampiodina YouTube io izay anisan'ny mamatsy be indrindra ny herinaratra amin'ny tambazotra iraisana ao Antananarivo. Ritra ny rano satria miamaina ny tany, miena ny orana noho ny fahasimbana sy ny fahaverezan'ny ala ao amin'ny tandavanala Kenyenjamena sy ny manodidina. Mamarivo koa ny renirano satria tototry ny atsanga sy ny fasika ny Kaoanrika no fahasimban'ny ala natao hiaro ny nofotany. Ala mihoatra ny 3,4 hektara no very tany amin'ny faritra iny tao anatin'ny 30 taona ka nampiaina ny tosiky ny rano eo amin'ny tohan-drano 270 metatra tora-telo isan-tsegondra sisa teo anelanelan'ny taona 1794. Mihoatra ny 470 metatra tora-telo isan-tsegondra nefa izany tosika izany 10 taona talohan'izay. Avy amin'ny toby famokarana mihodina amin'ny rano ny 500 ny herinaratra mamatsy ny tokantrano sy ny orinasa ary ny indostria eto Madagasikara. Toby famokarana herinaratra 5 no mihodina amin'ny rano eto Madagasikara. Miankina tanteraka amin'ny fahampiany rano eny amin'ny renirano anefa no ahafahany mamokatra na tsy herinaratra ampoan'ny mpanjifa. Miaro ny loharano mamatsy renirano ireny ny ala any anaty faritra rovana akaiky ny tompom-pamokarana. Anisan'izany ohatra ny tandavanala Kenyenjamena izay tsy miaro ny renirano mampiodina an-dekaleka fotsiny fa hiverina hiaro ny renirano ampiodina ihany koa an'ilay toby eo andalam-panorenana Volobe. Eo ihany koa ohatra ny valan-javaboary ao ranomafana izay miaro ny renirano mampiodina ny tohan-drano Namorona. Azo resahana ihany koa ny faritra rovana Tsinjoarivo Ambalaomby izay akaiky ny tohan-drano Saofika eo andalam-panorenana ankehitriny. Ny 500 isan-jaton'ny malagasy no mampiasa ny herinaratra avy amin'ny orinasa Jirama ary mahazo tombony amin'ny fiarovana ny renirano mampiodina ny tompom-pamokatra herinaratra. Angovo azo avaozina, mora vidy kokoa ny herinaratra azo avy amin'ny rano. Tsy tombony ho an'ny mpanjifa ny Jirama fotsiny ny fiarovana ny ala anatin'ny faritra rovana, tombony ho an'ny firenena ihany koa satria miankina amin'ny fananana angovo ampy sy mora vidiny ny fitombony araka-reny, fa tombony ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo indrindra satria ny ala anaty faritra rovana no mitahiry ny loharano mamatsy rano fisotro madio ho an'ny faritra maro.